dimy amby roapolo markaravaly manana dimy amby roapolo markaravaly manana programme amboniny tanany soratinony teboka roty midiny andalatra manifesto midika zany hoe manifesto zany a dia zavatra fanamby zany famezatoky ny famezatoky ataon'ny président Ravalomanana na candidat numéro 25 voalohany indrindra dia amboaritsika indray ny lalana eto Madagasikara manaraka hoe amboaritsika daholo ny lalana dia ho averitsika indray a ny fandripahalemana fiona vitatreo zany fandrika mamon'olony zany tsy isy minonareo aiko mibaiko an'ireo mpitandro filaminan'ireo aiko mibaiko an'ireo gendarme polisy marambily satria nahoana manaja zao ary manaja izy eno tsara zay respect mutuel anay manaja za mampitandro filaminanazy ary izy reo fa nanao voady natao voady hoe hoan'ny tanindrazana arovana vahoaka ary amerina nyrafitra ny fitsabona amin'ny ambara tonga rehetra etoana ny fahasalamany vahoaka malagasy fa tena sahirana izy etoatsika raha voazysika misy ny fahefana ny fitondrana dia ho alamitsika miaraka mivavany sécurité notsika fahasalamana ny vahoaka ampianaritsika ny akizy amboaritsika ny lalana ary indrindrindrindra ampitombotsika ny vola miditra any aposin'ny olona azonao fa rehefa tonga ny 7 novembre dia alatsao amin'ny laharana fa 10 aloha candidat Markaravaly Manana Malagasy no mandidy 7 novembre Markaravaly Manana panangana fatsipandrava tsy pandrava zany rodana mbola sangana fitio Ravaly Manana panangana fatsipandrava tsy pandrava zany rodana mbola sangana fitio Ravaly Manana dimy amby roapolo Ravaly Manana no fitio dimy amby roapolo Ravaly Manana miara-miasa miasa tsara miasa mafy miara-miasa Ravaly Manana miara-miasa miasa tsara miasa mafy